Falomeravantsika tsirairay avindray tratry alakamisy fa 7 volana mety sotran'Andriamanitra hatrany isika mbola afaka mandray ny teniny amin'ity maraina ity dia miravoravo ary aoka hifaly manrakarivo isika satria izy no fanantenana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Alohan'ny hidirantsika ary ny amin'ny ten'Andriamanitra anio dia vavaka isika. Tompon'Andriamanitra io ianao tokoa ny tokonay sy fanantenanay ny amin'izao fiainana izao. Tsy misy zavatra azonay antehirana raha tsy ianao, raha tsy ny teninao satria Andriamanitra tsy mba mandainga ianao ary tsy mba mamita akory fa manambara ny fahamarinana mandrakariva ary be fitiavana. Andray ny teninao izay ankehitriny ameteza ianao mba hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe vato fehizoro. Vato fehizoro nalaina amin'ny Deutéronomie 2:2-7 manao hoe ny amin'ny vato lampy tanteraka ny asany fa ny lalany rehetra dia mirariny avokoa. Andriamanitra matoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahitsy izy. Amen. Rehefa nentina tamin'ny fahitana ara-paminaniana teo amin'ny fiavian'i Kristy voalohany ny mpaminany dia naseho azy fa hizaka fisedrana sy fitsapana izy ary tandindon'izany natao tamin'ilay vato fehizoro tao amin'ny tempolin'i Solomona. Tamin'ny fahendrena tsy misy fetra no nifidianan'Andriamanitra n'ilay vato fehizoro ka izy ihany no nametraka azy. Nantsoino fanorenana mafy izany. I Kristy no ilay vato voazahatoetra izay mitoky aminy dia tsy ho diso fanantenana mihitsy. Nahazaka ny vesatra ny fahadisoany Adama izy sy ny fahadisoany taranany ary nivoaka ny oatra noho ny mpandresy tamin'ny herin'ilay ratsy. Nitondra ny enta-mavesatra napetraky ny mpanota amin'ny bebaka rehetra izy. Ao amin'ny Kristy no ahitany fo meloka fahatoniana. Izay rehetra miankina aminy dia mitoetra ao amin'ny fiadanana tanteraka. Ao amin'ny faminaniana Isaia dia lazaina ho sady fanorenana mafy no vato matafotoana koa Kristy. Nasehon'ny apôstôly Petera ny hoe ho an'izy Kristy no fanorenana mafy ary ho an'iza izy no vato lampy mahasolafaka. Raha nanoratra teo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina izy. Raha hoy izy ny Petera voalohany 2:3-9 manao hoe raha tahinana nandrany ianareo fa tsara ny Tompo izay hatoninareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panasitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe indro nametraka fehizoro ao zionao dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy ho menatra ka ny fahatsarany dia ho ananan'ireo izay mino fa amin'izay tsy mino kosa dia ho vato izay nolavin'ny mpanao trano eo amin'ny tonga fehizoro ary vato matafotoina sy vato lampy mahasolafaka ary satria izy nanaiky ireo dia tafotoina tamin'ny teny izy. Ho an'izay mino dia Kristy no fanorenana mafy. Raha fehezintsika ny mofinainantsika androany. Ireo kosa dia izay mianjera amin'ny vato lampy ka torotoro. Aza adinontsika mandrakariva fa i Kristy ilay vato fehizoro ary tsy misy zavatra iankinan'ny fontsika sy ny fanantenantsika raha tsy izy irery ihany. Aoka tsy ho lavintsika izy. Indrindra ny fanavotana sy ny fahafahana izay omeny. Aoka ho raisintsika mandrakariva isan'andro ary hanavao ny fanoloran-teny isika satria izany no fototra iorenan'ny finoantsika. Izany ihany koa no ananantsika fanantenana ary izany ihany koa ny ahafahantsika mandoso mandrakariva. Fantatsika izay inoantsika, fantatsika izay ataontsika ary fantatsika hoe mankaiza moa izao dia tsika izao. Aoka hitoetra mandrakariva ao amin'ny Tompo ianao ary handray ny fahasoavany.
vavakisika. Saotra anao zay rehony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Ianao ilay vato fihezorinay, ianao ilay mpiandry mahatoko anay, ianao ilay andraindray ny fonay, ianao ilay toeran'ny fitiavanay satria ianao efa tianay taloha. Koa mety izy ianao Tompo hiasa ao anivon'ny tokantranonay tsirairay avy, hiasa ao anivon'ny asa aman-draranay. Aoka ho famirapiratany voninahitra ao ny toerana rehetra misy anay, manomboka ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy izany. Ka ianao hanavao ny fanoloran-tena rehetra, ianao ny hanala ny asan'ny Satana rehetra ao anatin'izany. Ka aoka ny fitiavanao sy ny voninahitra ao rerany no hanjaka ao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Hallelujah.